Falvenao fanatitra fanatim-pisaorana androany. Dao tsy kitehika mafy eo amin'i Jesosy satria fanatompo izy. Misy teboka efa natomboko tany maraina fa ezahantsika ho averina fohy dia rehefa avy eo ho tohizatsika mba hahafahantsika mahazo tsara hoe fa maninona isika ny manatitra fanatim-pisaorana. Ilaina ve manatitra fanatim-pisaorana? Petera faharoa toko voalohany andiny voalohany hatramin'ny fahefatra. Voalohany eo antsika dia hijerentsika ny antsoina hoe fomba an'Andriamanitra. Inona ny importance ny fomba an'Andriamanitra? Inona mahasarobidy ny fomba an'Andriamanitra? Vonona ianao daholo. Petera faharoa toko voalohany andiny voalohany hatramin'ny fahefatra. Dia raha manana baiboly ianao dia tiako tena hiaraka mamaky amiko ianao. Raha ohatra ka tsisy baiboly ao aminao dia ny ekipa média hiarakantsika amaky amin'ny écran eo ambony eo. Vonona ianao ve? Zao zavatra lazainy ahy. Soramamy dia manao hoe fiarabana sy fananarana mba hitondra tena mendrika ny kristiana. Izany hoe misy karazana fomba fiaina kristiana, fomba fiaina mendrika iainan'ny kristiana. Dia zao lazainy ahy. Simona Petera, mpanompo sy apôstôlon'i Jesosy Kristy, mamangy izay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy, Andriamantsika sy mpamonjy. Izany hoe raha ohatra ka tonga dia vakintsika zany dia izao. Petera eto no miteny. Dia miteny amin'iza Petera? Zao ny zavatra lazainy. Mamangy izay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy, Andriamantsika sy mpamonjy. Mamangy izay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay. Izany hoe ny zavatra soratan'i Petera eto zany dia ho an'ny olona efa mpino, efa nandray an'ilay finoana. Io teny io zany tsy nosoratan'i Petera ho an'ny olona tamin'ny vaninandrony ihany, fa ny olona eto amin'ny rokse zany dia noratany an'io koa. Amen. Satria ny olona izay efa nandray finoana soa. Dia toy izantsika ny andininy faharoa. Zao lazainy. Miaraka amakintsika isa roa telo. Hampitomboana manareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara ny Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Izany hoe miteny zany Petera hoe ianao dia irinay hitombo fahasoavana sy hitombo fiadanana. Amen. Avy fandroana. Raha vakina zany dia zavatra tsotra tenenina. Ny firarian'ny Petera dia tsotra hitombo fahasoavana ne ianao dia hitombo fiadanana ne ianao. Hihitatra ny fahasoavana ne ianao dia hihitatra ny fiadanana ne ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Dia tsy mitsahatra treo anefa izy. Fa zao zavatra lazainy. Averintsika fandroana dia andininy faharoa teo fa mbola eo antsika. Ampitomboanao anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Ahoana ny ahafahan'ilay fahasoavana sy ny fiadanana mitombo? Amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Izany hoe raha te hitombo fiadanana, raha te hitombo fahasoavana, dia izao ny zavatra ilaina zany dia mila mitombo fahalalana tsara an'Andriamanitra. Amen. Misy karazana pino zany, inoy tsara. Misy karazana pino zany tsy mitombo fahasoavana, tsy mitombo fiadanana. Satria nahoana? Satria toy izy ny toroteny. Satria tsy mitombo fahalalana tsara n'Andriamanitra. Amen. Tsy hoe rehefa mivavaka zany ianao dia mitombo dia hoe mitombo fahasoavana, dia hoe mitombo fiadanana. Tsy mandeha ho azy fa ny hitombon'ny fahasoavana sy hitombon'ny fiadanana dia mifamatotra amin'ny fitombona fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Andininy fahatelo. Zao lazainy. Efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilay miantso antsika
tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarana. Zany hoe efa nomen'Andriamanitra zay zavatra rehetra afaka hatonganao anao ino izy izy anampy anao. Efa nomen'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana lay miantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarana. Na hoe efa nomen'Andriamanitra atsika zany ny zavatra rehetra, efa nomeny herin'Andriamanitra atsika ny zavatra rehetra tonga atsika tonga dia hoentsika ny amin'ny farany hoe lay miantso atsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarana. Zany hoe katsorana zany dia izao, ianao matoy mbola eto ambonin'ny tany dia tian'Andriamanitra ho asiana voninahitra sy ho asiana fahatsarana ny fiainanao. Tian'Andriamanitra hitombo fahatsarana ny fiainanao. Tian'Andriamanitra hitombo voninahitra ny fiainanao. Tsy tian'Andriamanitra hitotongana ianao, fa tian'Andriamanitra hiatsara fiainana. Mba teny kely no akaikinao hoe tsy tian'Andriamanitra hitotongana ny fiainanao hoe fa tian'Andriamanitra hiatsara ny fiainanao. Mba tiako ndray ianao ilaza hoe tian'Andriamanitra hiatsara ny fiainako fa tsy tian'Andriamanitra hitotongana. Aveliko ihany teboka sarobidy ty afatry tia raha namaky ny andiny voalohany tsika dia peteka ny laza mihitsy hoe ho an'ny olona zay efa manana finoana. Zany hoe tsy ho an'ny tsy mpino ty afatry ty fa ho an'ny olona zay efa mpino. Ny olona zay efa mpino zany dia mila mifaly sahady ianao fa ianao dia tian'Andriamanitra hiatsara fiainana. Tian'Andriamanitra hisy voninahitra ny fiainanao. Tian'Andriamanitra raha vao mijery anao ny olona dia hita hoe reto olona reto nanomboka nivavaka miatsara ny fiainana. Reto olona reto nanomboka niaraka tamin'ilay Andriamanitra dia manomboka misy voninahitra ny fiainana. Fa tsy hoe reto olona reto nanomboka nivavaka dia manomboka ny anampime. Na reto olona reto nanomboka nivavaka dia nanomboka nampitolagaga hafa. Ianao mivavaka io zany tokony hisy tombony amin'ny fiainanao fiarahanao amin'Andriamanitra. Dia mite hafa mafy be ho an'i Jesosy. Aveliko ihany zany manana planin'Andriamanitra hahatsara ny fiainanao. Manana planin'Andriamanitra hitondra ny voninahiny ao amin'ny fiainanao satria natsoinao amin'izany ianao. Tsy natsoina hijaly ianao fa nitsoina hoe raha vao hita ny fianakaviana dia matiny tononoko amin'ny fiainanao. Zay fianakaviana mahita ny fiainanao any dia haniry hitovy aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fa inona ilay fanalahidy? Ny fanalahidy dia izao amin'ny fahalalana tsara, mitombo fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Kristy Jesosy. Andiny faefatra zao ny zavatra lazaina toy io. Ary zany mba tanterahany amintsika ireny teny fikasana sady solo lehibe indrindra mba ho tonga mpiray fomba an'Andriamanitra amin'izany ianareo rehefa nahafanandositra ny fahalotona zay eo amin'izao tontolo zao no ny filana. Aveko fandroany mba ho tonga mpiray fomba an'Andriamanitra amin'izany ianareo. Ny planina an'Andriamanitra zany dia izao: hitombo fahalalana azy ianao, dia hitombo fahalalana momba ny fanjakana ianao, dia ho atsarainy ny fiainanao, hitondra voninahiny ao fiainanao izy rehefa manao inona ianao, rehefa manao fombany ianao fa tsy manao fomba n'izao tontolo zao. Zay ny dikany hoe mpiray fomba amin'Andriamanitra. Amen. Ny anova ny fiainanao zany dia tsy satria ianao mivavaka fotsiny fa satria ianao mpiray fomba amin'Andriamanitra. Raha tsorona misy zavatra ndrasan'Andriamanitra ho ataonao. Amen. Zay tsika vao miditra amin'ny tapany faharoa amin'ny afatra hoe zeo zany lay fomba an'Andriamanitra zay mahatonga antsika hoe hanatitra fanatim-pisaorana. Zao na zay ny ten'Andriamanitra hoe zay manatitra fanatim-pisaorana ho izy dia manome voninahitra ahy. Zany hoe lay fomba ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy no fomba manao fanatim-pisaorana. Alasaka nambavy satria nahoana ino tsara vona amin'izay hoe ianao zao lazaina mbola amin'ilay tamin'ny maraina iny tsika tapany voalohany tamin'ny maraina koa tsy anao faharoa toko faefatra andiny fadimy ambin'ny folo
fa maninontsika ny tokony hisaotra an'andriamanitra zao ny antony fa ny zavatra rehetra dia natao noho ny aminareo mba hitombon'ny fisaorana ho voninahitran'andriamanitra noho ny fitombon'ny fahasoavana amin'ny maro. Iaraka makitsika iaraka hitraky ianao dia hijery écran isa 2:3 fa ny zavatra rehetra dia natao noho ny aminareo. Atsarytsika hatreo aloha inona ny antony nanaovana ny zavatra rehetra noho iza noho ny aminareo. Aka ohatra tsotra aby zao kaikay ny antony nanaovana ny tyroxity dia mba ny antony mpisy ny tyroxity dia mba hahafahanao mivavaka eto androany. Ny antony nanaovana ny zavatra rehetra dia tsy hoe satria hitady vola ny tompony fa noho izy noho ny aminareo. Ny antony nanaovana ny zavatra tsara rehetra no arina ny zavatra tsara rehetra iza ny planan'andriamanitra tao anatiny noho ny aminareo. Ho an'izay manambady ny ampisiany olona akaikinao vadinao io dia noho izy noho ny aminareo. Ifonako tika lasika nambady na ny antony ny fisiko Andriamanitra ny teny tany an-danitra tany hoe andaontsika anao lehilahy anankiray atao fahafaham-peo ataovy somary manao solomaso dia izao apetrao amin'ny roxy fa izao hitaona olona ao dia io lehilahy io noforoniko mba hampahery azy mba hanangana azy mba hitondra fahasoavana ao amin'ny angonana. Na ny antom-pisiko azy zany no ianao satria nao ny zavatra rehetra dia natao noho izy noho ny aminareo. Dia inona tanjon'Andriamanitra mba hitombon'ny inona ozy izy. Inona ny planina an'Andriamanitra ny antony nanaovany zavatra rehetra ao anao mba hitombon'ny fisaorana ho voninahitr'Andriamanitra. Garasika nambavy zany hoe ny planina an'Andriamanitra zany dia izao tian'Andriamanitra hitombo inona ianao hitombo tare hitombo inona tian'Andriamanitra ianao hitombo fisaorana. Garasika nambavy hiditra amin'ny afatra faharoatsika sika zany garasika nambavy ny planina an'Andriamanitra dia izao arakaraka ny andehanan'ny fotoana tokony vao maika ame mitombo ny fisaorantsika azy. Amen. Ny planina Andriamanitra zany raha tsorana dia izao miandry zavatra avy any aminao izy miandry zavatra avy any aminao izy miandry inona izy avy any aminao miandry anao izy hisaotra azy. Amaky tenin'Andriamanitra manokana indraitsika inona ny fisaorana ao amin'ny boky tantara faharoa fadimy tantara faharoa toko fadimy no ovakitsika. Io tantara faharoa toko fadimy io dia fotoana anankiray nitokanana ny tempoly. Dia rehefa vita ny tempoly dia no amasiny Davida dia nampidiriny Solomon natao daholo zay zavatra efa no amasininy Davida ray satria efa maty Davida tamin'izany fotoana zany. Dia tonga ny fotoana dia nivoriny Solomon daholo ny olona rehetra dia naka fanatra goavana be mbola tsisy nanao hatramin'izay nahatanitany Solomon. Naka fanatra manokany Solomon dia natsony daholo ampidera rehetrarehetra dia natery le fanatitra. Nataony inona le fanatitra? Nataony inona? Dia rehefa nanatra fanatitra izy dia zao ny zavatra nolazainy. 17 tantara faharoa toko fadimy 17. Ary rehefa toy ny feo iray fandrenesana mpitsoka trompetra sy ny mpihira raha ny dera sy ny saotra an Jehova izy. Efa nampianako anao ny fiderana sy ny fisaorana dia miaraka foana. Rehefa toy ny feo iray fandrenesana mpitsoka trompetra sy ny mpihira raha ny dera sy ny saotra an Jehova izy ka noho nananatra ny feo sady nampaniny trompetra sy ny kipantsona
sy ny zava-maneno isan-karazany ka nideran'i Jehova fa tsara izy fa manak'izay fa nondrampony dia feno rahona ny tranony Jehova. Nanina olo le tranon'i Jehova? Rehefa nanina olo zareo? Rehefa nidera sy nisaotra izy, rehefa nidera sy nisaotra an'Andriamanitra, ny olona rehetra niaraka tamin'ny Solomona dia zavatra nitranga dia izao: rehefa nidera sy nisaotra zareo miakatra le fiderana, niakatra le fiderana. Dia izao nyfantara eny amin'ny tontolo ara-panahy eny dia misy ny antsoina hoe lieu céleste. Misy inona ny anarany? Ao amin'io lieu céleste io, na hoe tontolo ara-panahy zany, dia ao amin'io ao ny tontolon'ny fanaratsy, dia ao ambonin'io ny tontolon'Andriamanitra. Marea tsara ve ianao? Dia izao ny zavatra nitranga: rehefa niakatra ny fisaorana an'Andriamanitra dia ambaran'ny Baiboly hoe feno rahona ny tranon'i Jehova. Aveko farany, rehefa niakatra le fiderana sy fisaorana, mba samy makasaka tsaina tsara tsika rehetra. Rehefa niakatra zany le fiderana sy fisaorana dia tao amin'ny lieu céleste tao nidina ny seza fiandrianan'Andriamanitra, dia izao feno rahona ny tranon'i Jehova. Nanina olo le tranon'i Jehova? Avereny tsara hoe rasika nambavy. Ny famarinana dia izao: rehefa miditra amina fisaorantsika dia miditra amin'ny atmosferan'Andriamanitra. Misy tepika manokana tiako teneniny ty hoe tsarovy zao zavatra zao: raha vao miakatra ny fisaorana dia midina ny rahona. Ao anatsara hoe zay toerana iakaran'ny fisaorana dia idinany rahona. Matenikeno akaikinao, vao miakatra ny fisaorana dia midina ny rahona hoe tsy tatiny devoly ny fisaorana. Dia inona nataony devoly? Atao izay ahatonga anao tsy hisaotra. Ny tanjony devoly dia ny ahatonga anao tsy hapakatra fisaorana, amin'izay tsy maninona ny rahona, amin'izay tsy midina ny rahona. Rasika nambavy, ny andrasan'Andriamanitra aminao zany dia anao inona? Hisaotra azy, amin'izay izy maninona? Amin'izay izy mampidina ny rahon'ny voninahitra. Rasika nambavy, fa maninona tsika ny hisaotra an'Andriamanitra? Hisaotra an'Andriamanitra raha jinianao dia izao: manana antony be dia be ianao hisaotra an'Andriamanitra. Baiboly aminazy hoe ny zava-tsoa sy tanteraka rehetra ozy izy, sy ny fanomezana tanteraka rehetra ozy izy dia midina avy any ambony. Zany hoe ny zavatra tsara rehetra avy amin'ny eo amin'ny fiainanao dia avy aiza? Teneny mafy hoe avy amin'Andriamanitra hoe ahoana tsara. Rasika nambavy, rehefa mahalala hoe ny zavatra tsara rehetra ao amin'ny fiainako kay dia avy amin'Andriamanitra, dikan'izany manana antony hisaorana an'Andriamanitra zany aho. Dia rehefa misaotra an'Andriamanitra dia maninona indray izy? Ampidiny indray ny rahona, midina indray ny voninahiny ao amin'ny fiainako. Rasika nambavy, ny loza amin'ny olona dia ny olona izay tsy mahita zavatra tsara amin'ny fiainany. Tena ny loza ny olona tsy mahita zavatra tsara amin'ny fiainany. Hitanao ny olona le vao miditra ny trano, raha vao miditra ny trano ny olona sasany dia tsy mahita zavatra tsara mihitsy, tsy mahita ninina fa tonga dia wow, mahita zavatra hafa izy, tonga dia mitabataba. Rasika nambavy eo, tianao idina ny rahona avy ny tranonao. Iza maniry ny rahon'ny voninahitra mba hidinao an-tranony? Rasika nambavy, raha tohizanao zany ny toriteny dia inona zany tokony ataonao anatin'ny tranonao? Maninona tsara? Rasika nambavy, vao miditra ao an-trano ianao, aza mijery ny zavatra tsy mety, fa tanisao aloha le zavatra tsara rehetra ao an-trano. Amen. Ahoana tsara? Aza andrasana isy olona hisintona rahonao anao, ampidina rahonao anao, fa ianao mihitsy vao miditra ny tranonao ianao dia tanisao daholo Andriamanitra misaotra anao manono ty tranona ity, misaotra anao manono na ty tele ty mbola be vody be fa ny sasany ary tsy manana tele.
ka tsy zany hoe kalasaka nabavy kalasaka nabavy ifonako ty kalasaka nabavy aza mitaraina sy menimenina foana ny fitarainana sy ny fimenimenomana kalasaka nabavy ny antony namonon'Andriamanitra tena baiboly dia milaza hoe narigan'Andriamanitra amolona manarivona any amin'ny boky nomeriny ny zanak'Israely ny antony nandringanany anazy tsy hoe satria nanoto hoe noho ny fahotana koa dia ringaniko nareo na hoe nangalatra ny zanak'Israely na hoe nijangajanga satria nareo nijangajanga dia ringaniko nareo nao kalasaka nabavy ny ambakany baiboly ny antony nandringanan'Andriamanitra olona manarivo tao amin'ny zanak'Israely dia fimonomonomana inona tsara fimonomonomana tsy hoe nangalatra ifonako amintsika tsirairay avy kalasaka nabavy aza manaiky tapena ny fahavalo ny masonao ka any ianao ka tsy hita zavatra tsara mihitsy momba amin'ny fiainanao tsy marina ve zany misy karazan'olona kalasaka nabavy tsy mahita zavatra tsara amin'ny fiainany mihitsy tapena ny fahavalo ny masony dia lazay ny fahavalo hoe mba mivavaka ihany fa dia zao mba mivavaka ihany fa tsy mety mandroso mba mivavaka ihany fa ohatry zao kalasaka nabavy eo aza manaiky an'izany rehefa mijery ny tarehanao ianao dia mba mivavaka ihany fa petakora Andriamanitra maninona ty voloko ty ny ohatry zao maninona tsy mitovy amin-drahany maninona lokon'ny hoditry ny ohatry zao fa maninona tsy mitovy amin-drahany kalasaka nabavy eo jereo fahatsaran'Andriamanitra ao fiainanao ifonako ty teny ty kalasaka nabavy raha ohatra ka ny fisaorana rehefa miakatra ny fisaorana dia midina ny ramana ifonako aminao rehefa miakatra ny fimonomonomana dia midina ny aloka ny aloka ny midinao teniko eo nokaikinao hoe ny aloka ny midinao hoe inona ny dika le aloka kalasaka nabavy tsotra be ny le aloka e ohatry ny hafahafa ny atmosfera raha vao miakatra monomonomana dia mora miady ianao miady ny ao an-trano satria nahoana satria aloka ny ao azosika tsararay avy ny olona déprimé amin'ny fiainana ny olona tena déprimé amin'ny fiainana olona miaina ao anaty aloka reny olombelo tsy mahita zavatra tsara mihitsy ny sarahany Jean Paul lay ho faty mihitsy ay ho aiza mo aza sarahana fa ho aizaka tsisy ianao e sera kely nisan'ny lehilahy akany Madagasikara firy ohatry ny hoe tsisy afa-tsio misy olo zao mbola vao miaraka dia fa le lehilahy dia mamono an'le olona miaraka aminy dia le vehivavy koa mbola mifikitra be any tsy mahita fa-tsy tia io tenenkenao kaikanao iso hoe kalasaka nabavy eo satria midina le aloka ianao nozanao mitaraina fotsiny kalasaka nabavy eo tsy nisy olona alohan'ny namono tena ka nisaotra Andriamanitra fa tsara be ny fiainako saotra fa tena mahafinaritra be ny fiainako fa na izany aka izy sao dia avy eto ambony taoninaako nisy nanao an'izany ve fa inona teneny olona mamonomono ny olona amono tena tsy hitako tsosy ihany mafy manjoa tsisy tiana mihitsy dia raha vao mandeha lavitra loatra no dia mifarana amin'ny ia azonao me tiako ambara amin'ny ia riavana malala manomboka androany aoka hiakatra ny ao anaty tsara riavana malala ao amin'ny tompo manana tombony sika taizan'Andriamanitra amin'ny zavatra mety aminy aveko farany manana tombony sika taizan'Andriamanitra amin'ny zavatra mety aminy hoe zavatra mba mety aminy nitaizanantsika mazava ho azy raha vao mety amin'Andriamanitra tsy voatery hoe mety amin'ny olona ny olona ne ambara baiboly amin'ny Timoty faharoa any amin'ny toko fahatelo any hoe amin'ny andro farany ozy izy dia ny olona tsy tia misaotra tsony raha mandinika ianao amin'izao fotoana izao tsy fisaorana misy fa tsotra ianao mahasamy hafa anazy ny olona zao manome alohan'ny asa
fanatsoana hoe fisaorana vita ny zavatra ray dia manome hovainy dia voly daholo ny zavatra rehetra dia iny koa tsika dia tafiditra ao anatin'ilay izy ny zavatra dia diavin'Andriamanitra aminao dia tsotra ampiakarina fisaorana tena keno kaikinao andao ampiakarina ilay fisaorana hoe manaova tahaka an' Jesosy neny Jesosy mofo 5 sy azan-drano ho hoan'ny olona 5,000 Jesosy tsy niteny hoe tena tsy ampy ty Petera tena mba ty diavana Petera tena afabaraka ane za Jesosy afaka nanao an'izany ane Jesosy tsy ampy aneo Petera mba ataovy le calcul le fa inona nataon'i Jesosy ozy izy Jesosy tsotra be teny misy andao aritsika ozy izy anao ino nasandra ny masony dia misaotra izy manomboka androany ka lasaka nabava ny zavatra andrasan'Andriamanitra aminao tsy fomba n'olombelo fa fomba n'Andriamanitra tsy fomba ny tsipiny fa fomba ny olona tena miolona tsy fomba ny olona tsy mahalala tenin'Andriamanitra fa fomba ny olona ampianarina ary mahalala dia izao misaotra n'Andriamanitra rehefa misaotra tsika dia manao inona Andriamanitra mampidina rava rehefa monimonintsika dia manao inona mampidina inona antanykeno akaikinao raha ho anasiaharika hoe be dia be amintsika eny manao zavatra ianao ny loharano problemanao dia ianao mampidina aloka ny loharanony mahatonga ny vadinao tsy miova mihitsy dia raha orana ny diavina aloka noentinao aminy ianao lehilahy tena tsisy ilainanao mihitsy ianao ane tena olona mamilava ianao olona tsy mampidiboly ianao olona ohatr'izao ianao nanontarianao ary ane jere hoe nefa tamin'ny nahitana azy voalohany toratora lery vao tonga tany vao nahitan'le namana tiana indrindra dia hitako tahy Jean-Marc Marquise Jean-Marc lasa mahagaga tokoa ane le vehivavy rehefa miesaka surtout le raha hoe Jean-Marc ny anaran'le olona dia lasa Marc ohatrany hoe QE farany verbe marqué ozy izy raha lasaka nabavy eo manomboka androany misaoran'Andriamanitra mivakitsika teo tamin'ny tenin'Andriamanitra hoe ny antony zavatra rehetra dia mba ho anao mba haniny ianao mba hitombony fisaorana rehefa tahian'Andriamanitra ianao iny ampilanan'Andriamanitra amin'io tian'Andriamanitra anao iny ianao hitombo raha lasaka nabavy ny fisaoranao maly tokony kely lavitra no fisaoranao androany amen misy olo zao raha lasaka nabavy efa mahazo vola taraina aminay pastera tena tsisy volantsony ahy tena tsisy tena korotana saiko pastera tena hitanao za eto lohanao io tena ranomaso sisany tsy latsaka fa hoana hoa manana olana kabola be pastera fa hoa lany no volako tena pastera 50 millions sisany eo amin'ny banque 50 millions ny raha ohatra ka tsy nampahirezana zany zay ny olo zay dia ilazo hoe tena sambo tena fa tsy manam-bola tsony kanefa izy mbola manana azonao ve le izy manomboka androany andao hitombo amin'ny fisaorantsika tena keno akaikinao andao hitombo amin'ny fisaorana hoe amen za isaka mahita ny ovadiko dia misaora zay tena tombo misaora fa hitila ny vadiko manao rahala sy raha nabavy zay mbola tsy manambady tena safidio tsara ny vadinao fa io vady io na io misitona midina na io manosika hiakatra azonao ve za tena manentana anao fa zany androany na ty fiangonany ty ary isaoro hoe mba mitoerana ohatr'izao tsika mivavaka amen isaoro hoe mba manana pastera maro be tsika atao am-piangonana isaoro hoe mba manana pastera ohatr'izao tsika tolo hoe neny sasany ny pasteranay tsy tato
nenay pasteranay namitony teny ako mbola manao tanana posy any isorany ohatra zany mahita monomonomana amin'ny zavatra rehetra tadidio rehefa monomonony ianao dia misintona alika fa rehefa misaotra ianao dia misintona manomboka androany zany ny toerana izay misy ianao rehetra io asanao io isoren'andriamanitra mety hoe ratsy le lehibe anao ao angamba mety hoe olona masika be fa tadidio fa ny antom-pisiny orinasa io dia mba hitombony fisoranao ny antom-pisiny zavatra rehetra ozy izy dia anao amena akamoatra ny antom-pisiny Carleton zany ho an'izy so dia hoe man'ny olona borisatroka hoe Carleton zany tsy natao anay naoga lasaka nabady a ny antom-pisiny matoa io misy dia mbola hiditra ao ianao dia atory ao ianao dia hisakafo ao ianao a dia mba handray olona ao ianao dia hanao contrat amina miliara ao ianao zay ny antom-pisiny io ozy izy andriamanitra hoe misy olona ofroniko dia tiako hanao contrat amina miliara izy dia anangana Carleton amin'izay ao zareo manao ale contrat amina miliara ianao ane izay olona izay afaka miteny aminao akaikinao hoe ianao hoe za le olona resany zany ny antom-pisiny tomobile tsara tarehy rehetrarehetrarehetra ka lasaka nabavy dia mba tonga anao afaka hitondra anazy reny dia ireny mitondra anao mandeha mivavaka dia ireny miandry anao ivelany milahatra be lehibe ao a amin'izay mazay mahita anao dia mahita hoe olona tahinity fa tsy hoe zay hoe ny antom-pisiny katikata reny angamba dia tsy natao za tena gaga mihitsy ny antom-pisiny zavatra tsara andao avakerina fanondroana le tenin'andriamanitra ohatra ny tsy azonao tsara keno akaikinao hoe tsy azo tsara hoe gama ny antom-pisiny aipady zao atao inona hitoriana teny ozy andriamanitra hoe mba hanamora ny pastera intsony fitoriana teny dia aleo izy anamboarako inona anamboarako aipady dia fahalenitsika hoe tsy misahirana be tsika fa mamadibadika fotsiny koa tsy ana farotoko fa eo anadiny fa 5 fa ny zavatra rehetra dia natao noho ny aminareo amana tsara ozy izy ohatra tsy mahery tsara ny lato fa leo gamasy ny ato angamba ny mahery tsara ahoana ozy izy nyarina hoe ahoana ozy izy ny zavatra sasatsasany ve ozy izy so dia lazaina hoe zay zavatra ratsiratsy any no mendrika anareo so dia milaza izy hoe zay kiraro goka ihany no mendrika anareo hoe kiraro somary efa mivilany reny zany re lazaina ny zavatra inona ozy izy zany hoe aminteny izy hoe zavatra rehetra ny zavatra tsara ve zany misy anjaranao ve ny zavatra tsara zay teny hoe misy anjarako ny zavatra tsara nao amenina mafy be izy dia tongava aminao araka zay inonao amenina fa tsy hoe tena izy zavatra fafa ihany ano sy zavatra tsotsotra ihany ano tena ohatrany tsy mendrika anay kamby reny ka lasaka nabavy eo mato reny noforonona ianao tao an-tsain'andriamanitra voalohany hoe amorona kiraro tsara tarehibe a dia le ranabavy ihany no nasaiko manao anazy amorona tomobile tsara be a dia io entindrianina mandeha mivaraka io za zany tena marina faminyery mitsodrano fandroany aty hitsodrano anao ny zavatra rehetrany ka tsara dia hiditra ao anatin'ny tranonao manomboka androany dia manonona ako ny zavatra ratsy efa simba rehetrany dia hitady lalana ivoana ny tranonao mba hidika ny zavatra tsara amin'ny anaran'i Jesosy amena mitiafa mafy fa zany akoho tsy hoe izy ezy tiavana fanaovana inona mba hitombona amin'ny inona ny anasan'andriamanitra hitombo aminao zany tsy hoe hitombo zezy arakaraka ny hitahina vao maika nao raha lasaka hitombo sao
raha eo mankasitraka anao zay miafatra ny zavatra rehetra tokoa ka dia nataonao mba hitombon'ny fisaoranay fa rehefa mieritreritra hoe rehefa mahita zavatra tsara zay manomboka androany dia fantatray hoe zay nantony nanaovanao aneo matoa misy ny zavatra tsara zay ny antom-pisiny mba hahatonga na hitombo amin'ny fisaorana raha eo dia ny androany sady zay dia te hisaotra hitsahatra ny fimonomonomana zay satria tsy tiana hisiaraka intsony amin'ny tantaranay fa tianay hitombo fitahily sy hitombo fahasoavana zay any manomboka androany zay dia hitombo amin'ny fisaorana ary zany indrindra raha eo ny antony androany anateranay fanaty mpisaorana dia misaotra raha eo fa na dia tsy fanao ny olona ary dia ho ataonay satria mety aminao ary manana tombony zay voataiza amin'izay mety aminao misaotra Andriamanitra eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hisaoranay anao sika rehetra anao hoe amen afaka mitehaka mafy be anao